Raha ny tontolon'ny fandrarana ihany no asiteny anisan'ireo sehatra asa izay mizaka mafy ny fiantraikan'ny krizy moa amin'izao fotoana izao ny sehatry ny fanamboarana trano sy ny asa vaventy na ny BTP nanomboka ny fiandohan'ny krizy dia efa tafakatra 5,000 sy iray alina ireo very asa tao anatin'izany sehatra izany. Fanadihadianary. Saika voakasiky ny krizy izay lalovan'ny firenena avokoa ireo sehatra asa samihafa miantoka ny fampiodomany toe-karena eto amintsika. Raha ny BTP no resahana dia tafakatra 5,000 sy iray alina ireo izay very asa. Anisan'ny nanampy ny sehatry ny BTP teo aloha teo ny fananganana folo-dravitra asa samihafa anireo tetikasa miasa amin'ny fitrandrahana arenak'ibony tany saingy tsy mitovy intsony ny zava-misy ankehitriny. Zany hatramin'izao ny secteur minier nefa ny secteur minier zao suspendre investissement satria tsy visibilité politique koa izy sady ena ny vidin'ny exporter sehirana be zany anisan'ireo nanao ny fanambarana niarahana tamin'ny sehatra tsy miankina ny SEBTP ny zoma lasa teo. Nanamafy ny filohan'ity syndika ity fa ilaina ny famahana ny krizy politika ary indrindra ny fisian'ny gouvernemanta eken'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena mba hiverenan'ireo famatsim-bola amin'ny folo-dravitra asa samihafa.